Mpifaliana lehibe no iarabana antsika menakavy zay manaraka hatrany ity fandarana ity aoka ny fahasoavana sy ny fitahina ho tonga amin'ny tokantranonao ho tonga amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Mitena koa pasteur Alvarez miarabanao pasteur tena manona ny fiadana tombo amintsika menakavy amin'izao fandarana mahafinaritra be zao mana tena fa andray zavatra ndray tsika anio pasteur Alvarez iny ary dia ivavaka tsika amin'izao fotoana zao sady ivavaka ho anao zay tsy adinonay mivavaka ho anao ary mivavaka ihany koa ty fandarana ty fandarana ty moa dia fitahinao anao hoe fahasoavana sy famaingin'Andriamanitra ho anao manokana tombontsoa lehibe ho antsika mianakavy ny andraisana an'izao fandarana zao fa ivavaka tsika aloha amin'izao fotoana zao mety hoe miandry fahasoavana angamba ianao miandry asa ianao misy zavatra andrasanao amin'izao fotoana zao dia ivavaka ho anao zay rahalahy ranabavy dia ivavaka arsika raha io misotranao ny amin'ny afana indray manao totosa izao fandarana zao noho ny fahasoavana orery ihany ankehitriny dia mivavaka manokana mandreto rahalahy sy anabavy zay manaraka nyty fandarana ty misy amin'izy ireo tompo miandry zavatra miandry asa miandry vola miandry valim-bavaka misy zavatra andrasan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy enao l'Andriamanitra manafaingana valim-bavaka dia tsofokonao zao rahalahy sy anabavy zao tonga faingana ao an-tranony amin'ny fiainany ao amin'ny asany amin'ny fahasalamany ny valim-bavaka zay andrasany. Faharoa tompo dia mangataka manokana ny fitarian'ny fanahy masina hianatra ny bokyny Nomery zahay zava-dehibe ho anay ny mianatra ny bokyny Nomery mianatra nyty tenin'Andriamanitra ity satria zao voalaza ny teninao manao hoe fahendrena totalikevitry ny teninao dia fahendrena misy fahendrena fahazavantsaina fitariana ary amatarana sitraponao ny fianarana ity tenin'Andriamanitra ity mitola valim-bavaka ny valim-bavaka andrasanay dia ato anatin'ny teninao na fanasitranana zany na fahagagana zany na fitahiny zany na fahombiazana zany na fandresena zany na fiainana mandrakizay zany dia ato anatin'ity teninao ity ampianaro anay tompo ny andray anova hiaina amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iny ary pasteur Nomery toko fahatelo amby roapolo no vakitsika mbola misy tapany-kely moa ambony io ny amin'ny faharoa amby roapolo ny lohateny dia hoe ny lohateny nataon'ny Balama ary noho ny maraina Balama dia nalainy Balaka ka nety niakatra ho aoramota bala ka dia tazany tao ny olona hatramin'ny sisin'ny tobiny. Andiny voalohany ary Balama tamin'ny Balaka manorena alitara fito eto ahy ka manamboara vatotrombola fito sy ondrola fito dia anarahany Balaka zay efa nolazainy Balama ary Balaka sy Balama nanatitra vatotrombola sy ondrola ray avy teo ambonin'ny isana alitara dia Balama tamin'ny Balaka mitoery eto anila fanatitra vidoranao fa izao kosa andeha angamba ho avy eo amiko Jehova ary izay asehony amiko dia ambarako aminao ary lasa nakany amin'ny tendrombohitra anankiray mangadiady izy ary Andriamanitra dia neona tamin'ny Balama ary Balama taminy ny alitara fito dia efa namboaritra ary efa nanatitra vatotrombola sy ondrola ray avy teo ambony isana alitara aho ary Jehova nanisy teny teo ambavan'ny Balama ka nanao hoe miverenany amin'ny Balaka ary izany nolazainao. Andiny fahinana teny verina tany amin'ny Balaka izy ary indreo teo anila fanatitra dorana izy sy ireo andrian-dany Moaba rehetra dia nanao teny Balama ka nilaza hoe Balaka napaka avy any tany Arama ny mpanjaka Moaba napaka avy tany amin'ny tendrombohitra Atsinanana avy ka ozonoa Jakoba ary makanesa ty ka sato ny Israely hataoko ahoana mifanozona zay tsy nozon'Andriamanitra ary hataoko ahoana ny fisato zay tsy nosatoinan'i Jehova fa eo atapon'ny vatolampy no ahitako azy ary eo tamin'ny avoana no hitazanako azy. Indro firenena mitokamonina izy ary tsy atao isan'ny jentilisa izy amin'ny maisan'ny vovoko Jakoba ary izy ary nanisany ampahivoatry Israely aoko tahaka ny afatesan'ny olo-marina no afatesako ary aoka ny afarako ho tahaka ny azy. Dia Balaka tamin'ny Balama ahoana zao ataonao amiko zao hanozona ny fahavaloko no nangalako anao kanjo ny tsodrano dia ny tsodrano azy kosa ianao tena maly izy ka nanao hoe tsy ho tandremako va zay ilaza zay ataon'i Jehova eto ambavako. Dia Balaka taminy andeha mba hiaraka amiko any amin'ny tany hafa izay ahitanao azy kanefa ny sisiny ihany no hitanao eo fa tsy hitanao avokoa izy rehetra ka hozono ahy izy dia nitondra azy tany atsa Zofima izy tao tapany Pisga ary nanorona alitara fito izy ka nanatitra vatotrombola sy ondrola ray avy teo ambony isana alitara dia hoy izy tamin'ny Balaka
mitoera eto anila mifanatitra doranao fizao akery iona am Jehova dimy fahinina amby folo ary Jehova niona tamin'ny Balama ka nisy teny teo ambavany ka nanao hoe miverena makeny amin'ny makeo amin'ny Balaka ary izany no lazainao ary no tonga tany aminy izy dia indreo teo anila mifanatitra dorana izy sy ny andrende amin'ny Moaba zay teo aminy dia io Balaka taminy ahoana no nolazainy Jehova dia nanao ateny Balama ka nilaza hoe mitsangana ary Balaka ka mandry anesy tongolanao amiko ny sofinao ry zanaky Zipora Andriamanitra tsy mba olona ka andaingana zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy efaina na efa niteny va izy ka tsy ho toviny indro ny tany efa azoko ary efa nita izy ka tsy mahovy zany aho tsy mijery faratsiana eo amin'ny Jakoba izy ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely Jehova Andriamanitra no momba azy ary oby fanao amin'andrina no reo aminy nentin'Andriamanitra avoaka amin'ny tany Egypte izy ary manakery toy ny manga fa tsy misy fisikidiana eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatovana eo amin'ny Israely fa amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehova 5:20 indro firenena mitsangana toy ny liom-bavy sy miarina toy ny liona tsy andry izy mandra-pina ny toa sy mandra-pisotrony rano voavono 5:20 dia io Balaka tamin'ny Balama aza manozona na mitsodrano azo akory fa namaly kosa Balama ka nanao tamin'ny Balaka hoe tsy efa nilaza taminao vao fa kanao hoe izay rehetra nolazainy Jehova izany no ataoko dia io Balaka tamin'ny Balama andeha hoetokany amin'ny tany hafa ianao angamba sitrak'Andriamanitra ny anozonanao azy hoay ary Balama dia nentin'ny Balaka ao tapon'ny Peora zay manatrika ny hevitra dia io Balama tamin'ny Balaka manorena alitara 7 hoay ka manamboara vatotromba la 7 sondro la 7 ary Balaka dia nanao araka izay fanolazainy Balama ka nanatitra vatotromba lahy sondro lahy iray avy teo ambonin'ny isan'ny alitara pasteur amin'ny sorabetsaka anao pasteur Alvarez nitondra izay famakina ny tenin'Andriamanitra izay efa netitsika amin'ny rahalahy ihany moa zany ny toko 220 tamin'ny farany teo izay nanambaratsika ary efa andresantsika teto ny hoe miresaka momba ny hoe lehilahy manana fahasoavana manokana amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny teny Andriamanitra pasteur Alvarez efa nazavaintsika amin'ny rahalahy fa ohatsindriky kely androany rehefa hita olona ray Andriamanitra dia izy mihitsy aloha no mitahan'le olona azonao Andriamanitra mihitsy rehefa hita olona ray dia tena tahiny olona io ozy izy any amin'ny tantara voalohany ihany toko 7:20 ngam'izay na toko hoe zay tahinao Jehova ho dia voata mandrakizay toko 7:20 ngam'izay dia 7:20 tantara voalohany zay tahinao Jehova ho dia voata mandrakizay zany hoe Andriamanitra rehefa mahita olona pasteur Alvarez dia izy mihitsy no mitaha azy Andriamanitra mihitsy no mitahany olona io azonao ary rehefa Andriamanitra no mitaha olona kiray dia tsy azon'izaniza sakanana vakeo ny eto amin'ny toko 7:20 ty pasteur 9:9 toko 7:20 9:9 mivaky toy izao manao hoe ary Balama taminy mandria tia ny olona toko 7:20 9:9 ay zao vorazany teny manao hoe ataoko ahoana ny fanosona zay tsy nozon'Andriamanitra ary ataoko ahoana ny fisahato zay tsy nosatonan'i Jehova zay ataoko ahoana ny fanosona izay tsy nozon'Andriamanitra zany hoe voalohany indrindra zany pasteur tena Andriamanitra mihitsy mitaha olona iray ny loharano fitahina zany tena ao amin'Andriamanitra mihitsy ary rehefa Andriamanitra no hita olona ray zay tsy azon'izaniza hozonina izy dia maro ny tenin'ny Balama io hoe ataoko ahoana ny anozona zay tsy nozon'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy no mitaha olona iray raha misy zany atao hoe olona voata dia Andriamanitra zay no mitaha azy halleluja raha misy fiangonana voata dia Andriamanitra zay no mitaha azy tsy fitahiny pasteur azonao fa fitahin'Andriamanitra mariako tsara tsy le fahasoavan'ny pasteur fa fahasoavana mihitsy avy amin'Andriamanitra rehefa misy famille anankiray fianakaviana anankiray voata dia Andriamanitra mihitsy zay no mitaha azy pasteur tsy pasteur no mitaha azy
fa Andriamanitra no nitazy fa saingy izao kosa rehefa hita olona iray Andriamanitra dia amin'ny alalana lehilahin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra iray na olona iray ohatra rehefa hita an'izao tontolo zao Andriamanitra ohatra dia tamin'ny alalan'ny Abrahama Andriamanitra zany ny fitahina avy amin'Andriamanitra fa saingy mipase ao amin'ny Abrahama le izy à travers ny Abrahama no andraisan'ilay olona le fitahin'Andriamanitra hoy Andriamanitra mantsany Abrahama avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany Genesis 12 Genesis 12 andiny 12 zay avy amin'ny taranaka ao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany ho ataoko fitahina tokoa ianao ary avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany zay anankiray rehefa hitany firenena Egyptiana Andriamanitra mihitsy vonina hitany firenena Egyptiana dia tamin'ny alalan'ny Josepha manangana lehilahy ray foana Andriamanitra rehefa hita olona le fitahina avy amin'Andriamanitra fa alefan'Andriamanitra amina lehilahy anankiray tadiditsika tsara ohatra tamin'ny andro Mosesy andron'ny zanak'Israely ivoaka amin'ny tany Egypta hoy Andriamanitra tsaroko ny fahorian'ny zanako hitako ny fahorian'ny zanak'Israely ao Egypta hitako ny fijaliany ho avy hamonjy azy hitako ny ranomasony azonao hitako ny ranomasony dia hitako ny fahoriany ary dia ho avy hamonjy azy ao Jehova amin'ny tanany Egyptiana tsindriny Baiboly tsara ho avy ao Jehova hamonjy azy fa saingy tsy Andriamanitra ny nidina avy any an-danitra fa naniraka lehilahy anankiray izy izany anarany Mosesy ny anarany azonao Andriamanitra zany rehefa hitaka hamonjy dia mampiasa olona foana izy tatsika tsara tamin'ny andron'ny Aba-panjaka na Eli-paminany tamin'ny andron'ny Eli-paminany rehefa tsisy ranon'olona intsony telo taona sy tapany tao amin'ny tany Samaria tao Israely mainany tany dia ozy Andriamanitra hoe ampidina orana amin'ny tany fa saingy zao mila olona foana izy nampiasa olona foana izy ary olona io nomena le fahasoavana io olona io nomena ny fahasoavana nisy fotoana izy ny teny hoe amonjo ny zanak'Israely amin'ny tany Filistina amin'ny tany Filistina dia tsy hoe izy nilatsaka avy any miaraka amin'ny anjely fa nampiasan'ny Gideon izy zay nomeny fahasoavana manokana nampiasan'ny David izy zay nomeny fahasoavana manokana zany hoe rehefa Andriamanitra no miteny hoe hita zay dia hita izy fa saingy zao manangana olona foana izy dia ampidininy ao anatin'iny olona iny le fahasoavana dia mikorina amina vahoaka marobe zay le izy raha mijery an'ity tantaran'ny Balama ity zao tsika dia zay mihitsy lay resaka eto miresaka Balama eto sy Balaka nihidina ao anatin'ny Balama lay rehefa hitany zanak'Israely izy dia nihidina ao anatin'ny ampidin'Andriamanitra ao anatin'ny Balama le teny hitondra fitahina ho an'ny zanak'Israely azonao tonga dia tsindriko lay fotoanantsika amin'ny sabotsy ho avy zao pasteur andro vitsivitsy isany saina tena goavana io ary mariana manokana foana ny hoe ny tena fotoana lehibe ao ataontsika amin'io dia hoe izara fahasoavana ho anao izara fahasoavana ho anao ny ao anatin'ny votoatiny izy io pasteur dia hoe Andriamanitra mihitsy no efa vonina hitahan'le olona Andriamanitra mihitsy ny hitahany reto mpanaraka ny fandarana ireto Andriamanitra no hitahanao manokana Andriamanitra no hita ny tokatranao sy ny famianao manokana Andriamanitra hita sy ny asanao manokana Andriamanitra hita sy zay rehetra momba anao manokana fa saingy izao araka ny teny teo manangana olona foana Andriamanitra izarana izay fahasoavana izay hipitany aminao izarana izay fitahina izay hipitany aminao ka amin'ny sabotsy 1er décembre ho avy zao te amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny kianja be any Mamasina tena nofidina mihitsy pasteur avy voatanana io ary raha tsy diso raha mety isy ny 2e tour dia etsy hitondrantsika mambavaka mihitsy ny firenena io sady hitondrantsika mambavaka ny fifidianana manaraka raha isy zay io moa miakina amin'izay zavatra mitrango ao ihany no anasantsika mpitondra fanjakana rehetra anasantsika ireo candidat enina amin'ny telopolo izay
izay naniny izy ty zay nirotsaka vidina ireny mba ho tonga daholy fa hivavaka tsika ho an'ny firenena fa hivavaka koa tsika ho amin'ny fiainanao manokana isy fahasoavana zay tokony ho raisinao avy amin'Andriamanitra fa ampitain'Andriamanitra amina lehilahan'Andriamanitra zay foana ny atao anatin'ny baiboly ary zay ny principe an'Andriamanitra tsy ny ampiandohana manangana lehilahan'Andriamanitra manangana olona izy mba hitahina firenena na hitahina tokantrano ray na hitahina ny akohonana iray de manangana olona za ty ilaza aminao ry havana malala hoe sao de mba tsy kisendrasendra sao de mba tsy kisendrasendra ny atongavan'izao teny zao atao tokantranonao sy irenao ary hitanao sao de mba tsy kisendrasendra natongavany ty tsika zao atao anatin'ny fianarana baiboly ary fianarana baiboly io tsisy zavatra calculena mihitsy paster io zany tsisy calculena io atototsika ren'ny Nomery 23 ny ty resaka fahasoavany ty satria tsika fa Andriamanitra nefa mandahatra an'io satria ny programme tsika rehetra Andriamanitra mandahatra azy azonao Andriamanitra ny mandahatra azy hoe amin'ny 1er décembre de ny mahavarina tsika mampianatra de mifandraika ho azy am'le hoe izara fahasoavana de io resaka tantara ny Balama io mihitsy hoe i Balama hanonona teny ho an'ny zanak'Israely hitsodrano azy raha ny rana Balama ny rano fahavalo ny zanak'Israely hoe andao hozony de tsy fanozonana no nataon'Andriamanitra teo ambava amin'ny Balama fa fitahina sy tsodrano ary fahasoavana no nampitain'Andriamanitra teo ambava amin'ny Balama hitahina ny zanak'Israely za tena mipastera tsy kisendrasendra zany ny andranetsanao ty fandarany ty fa efa isy fahasoavana tian'Andriamanitra ho apoka eo fiainanao mialoha farantaona mialoha farantaona ity taona ity tsika de nanana loha hevitra be tena mangeza be de ny hoe taom-pananganana ity taona 2018 ty taom-pananganana mety mbola tsy natsangana ianao mbola mety tsisy ninina natsangana mbola misy ray volana pasteur zay vo mifarany ty taona ity possible izay napanatenan'Andriamanitra vakeo neny andiny fasimbambefolo pasteur andininy fasimbambefolo zao vakiny Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy hofainy na efa niteny va izy ka tsy hotoviny tanao zay Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina moa efa nilaza va izy ka tsy hofainy ary efa niteny va izy ka tsy hotoviny zay rehetra nolazain'Andriamanitra mombanao tsy olombelona izy ka andaingana zanak'olombelona ka nenina zay rehetra nolazainy sy promesse fampanantenana no meny anao ho taterahany fa saingy misy fotoana mampiasa olona Andriamanitra hiampitanja fahasoavana zany any aminao mila teny ambavana mpanompon'Andriamanitra ianao mila teny ambavana lehilahin'Andriamanitra ianao hipoahany io zavatra io ho tonga eo aminao tsy azo idivirana ho azy zany principe an'Andriamanitra tsy any am-boalohany nanomboka hatrany amin'ry Abrahama nanomboka hatrany amin'ry Jakoba nanomboka hatrany amin'ny tohitohy hatrany amin'ny Josefa ary Mosesy manangana lehilahy foana Andriamanitra rehefa nao zavatra amina firenena izy na vahoaka na olona de zao mampita fahasoavana izy ho tahiny reo olo reo fa ampitainy amin'ny alalana lehilahin'Andriamanitra izany retsaretra zany pasteur Alvarez ary zay no mahatonga atsika milaza miteny an'reto vahoaka ireto tena goavana ity fotoana amin'ny 1er décembre ity zay andraisana fahasoavana itenenana fahasoavana ho eo amin'ny fahasalamanao ho eo amin'ny tokantranonao ho eo amin'ny fidiram-bolanao eo amin'ny zanakao no hoe amin'ny aveniranao sy ny hoavinao rehetra mila teny ianao tahaka ny teny izay natao tamin'ny nataony Balama tamin'ny zanak'Israely ty no teny mila teneninao ary mila ho tenen'ny lehilahin'Andriamanitra aminao epita any aminao pasteur Alvarez mazava de mazava zay teninao zay pasteur ary le tenin'Andriamanitra nyvakinao teo milaza manao hoe le teneninao teo hoe zay tahiny Jehova de voatany mandrakizay ary hoe marina tokoa zavatra lazainao pasteur hoe Andriamanitra rehefa akoatra ny fanasoavan'Andriamanitra manokana ka te hanisy fahasoavana ho anna firenena ray ho anna orinasa iray ho anna olona anankiray
dia mampiasa olona Andriamanitra ampitana an'izay fahasoavana zay. Raha araka ny tenitsika teo, araka ny teny pasteur teo hoe Andriamanitra zao ohatra raha nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte dia nampiasa Mosesy. Le fahasoavana atao Mosesy pasteur tena ataoko hoe feno mihitsy, feno le fahasoavana avy amin'Andriamanitra nakao Mosesy. Tsy hoe fanafahana fotsiny, zava-dehibe le fanafahana, fa ny zavatra maro ihany koa izay nivoaka tamin'izany lehilahy zany nohan'ny troany, zany hoe niraisiny reto zanak'Israely reto le fahasoavana tany Mosesy. Tamin'ny alala Mosesy na ny tokantrano izy ireo ny lamina, na ny hanina nohaniny izy ireo pasteur, na ny arena sy ny volan'hidra tamin'izy ireo pasteur, na ny fanasitrana na fanavana, zany hoe tsy nijanona teo amin'ny sehatra anankiray zany le fahasoavana, fa sandrahaka tamin'ny fiainana tsy rarahisy am-batan'olona, hatramin'ny hoe misy marary fanavana hatramin'ny hoe zanak'Israely tsisy narary, tsisy maty na ray azy, fa tany amin'ny tany Egypte be dehibe maty daholo la matoa rehetrarehetra. Zany hoe na ny fahavelomanao io aza zany dia ekinany le fahasoavana avy any amina lehilahin'Andriamanitra anankiray. Le fahavelomany zany la matoa rehetra tao amin'ny zanak'Israely tsy niankina tamin'ny zanak'Israely pasteur, fa niankina tamin'le fahasoavana tao amin'ny Mosesy. Zany hoe misy fahasoavana be dehibe zany nitony fiainantsika ty zany pasteur ny tena marina, tsy afaka andeha ho azy am'izao na mbola fahavelomantsika rehefa aveo na amin'ny taona 2019 na ny fahasalamanao na ny vola hiditra any aminao zany, na ianao zao mikasa hividy tomobile, ianao zao mikasa anao trano, ianao zao misy zavatra tanjona, misy vision efa napetraka taminao tianao tanterana, dia io zavatra io pasteur tsy afaka ny andeha rery mihitsy io, fa mila le fahasoavana avy any amina mpanompon'Andriamanitra anankiray. Mila fahasoavana tahaka ny tamin'ny tany Egypte, akoatra ny fanafahana dia nitondra rembehivavy ihany koa reo zanak'Israely reo. Zany hoe ny fahamatsiana zavatra rehetrarehetra zany hanina nohanina tany an-dalana, ny fandraisana rehetra tany an-dalana niankina tamin'ny fahasoavana atao amin'ny lehilahin'Andriamanitra io. Ary nytenina teo koa Eli pasteur, Eli ne pasteur tsy hoe ranorana ihany no nilatsaka, fa reo mpaminany mibala fanompontsampy nisy fotoana zany nikapoan'Andriamanitra zanak'Israely, dia tamin'ny alalan'ny Eli mpaminany izay nandatsaka ny ranorana no nanomboka nisy fiovana lehibe tao amin'ny fiainana zanak'Israely, satria nanomboka riany reo fanompontsampy reo, manomboka resy ny fahavalo. Misy olona amin'izao fotoana zao mandalo aty izy, ny fandresena zay ho raisinao rapitso na afaka pitso dia miankina amina lehilahin'Andriamanitra anankiray misy fahasoavana, tsy ny lehilahy rehetrarehetra pasteur, fa ny lehilahin'Andriamanitra anankiray misy fahasoavana ka afaka mampita an'izay fahasoavana zay any aminao. Dia hitanao fa na ny tranonao, na ny avenirany zanakao, na fianarany zanakao io azy, na fahasalaman'ny zanakao amin'izao fotoana izao io, dia miankina mifamatotra amina teny-pahasoavana. Tahaka ny Balama vakitsika teo, Balama rehefa niteny dia misy fiatraikany tokoa pasteur io zavatra io, misy fiatraikany zavatra nitenen'ny Balama. Rehefa Balama mitsodrano dia tena voatsodrano le firenena, ary tsy manaraka an'izay Andriamanitra. Ka isorana tompo pasteur fa amin'izao fotoana izao mbola misy lehilahin'Andriamanitra ampiasain'ny tompo afaka mampita an'izay fahasoavana zay pasteur. Zay le izy mbola fitinitsika ihany arambara ihany hoe tsy avy amin'le lehilahin'Andriamanitra le fahasoavana. Ny fitahina ho anao dia avy amin'Andriamanitra ihany, fa tsy avy amin'ny olombelona. Fa saingy mbola verina iny hoe apasin'Andriamanitra amina lehilahin'Andriamanitra zay vao afaka ho tonga any aminao reny matetika pasteur. Ohatra antsika izao tsy voavonjy raha tsy nisy olona nampiasain'Andriamanitra tany. Marina zany. Nisy lehilahin'Andriamanitra nampiasaina izay ohatra zao tsy mijoro eto ary tsy afaka mipetraka teto raha tsy nisy olona nomen'Andriamanitra fahasoavana tany dia nipita taty aminao. Ary rehefa nomen'Andriamanitra fahasoavana itsika dia ampita an'izany ray amin'ny olona rehetrarehetra. Za pasteur tena milaza amin'ny olona hoe tena mbola vanim-potoana hiatsihan'Andriamanitra. Raha marary ianao dia possible mbola afaka ho sitrana ianao, satria Andriamanitra manasitrana. Raha manana olana ianao dia possible mbola hivany olanao ninona endriky ny olana maso anao. Na tena ianao hoe tena maina ianao, Andriamanitra afaka manangana lehilahin'Andriamanitra ampita ny fitahiana ho tonga any aminao, manangana lehilahy Andriamanitra hitondra ny fitahiana eo amin'ny fiainanao. Zay foana ny atao anatin'ny Baiboly ato pasteur. Ary na inona endriky ny zavatra sarotra anaonao mbola hain'Andriamanitra mamana zany pasteur, hain'Andriamanitra mamana zany, fa saingy tsotra be le resaka amin'ny alalana fahasoavana.
eto zao pasteur raha mijery ty resaka ty anao a de resaka teny no nilana teto fiteny teny resaka hoe mila miteny ianao manozona na mila miteny ianao mitsodrano azanao ny olona nge pasteur mampalahelo ny olona rehefa tsy mataka-javatra ianao a rehefa tsy mahalala ny zavatra tokony fantatrao anao de andevo ianao zay ozy ny teny Jesosy ndray andro hoe ny tsy fahalalanareo ny marina ozy izy mahatonga anareo andevo fa ho fantatrareo ny marina ary marina manafaka anareo tsy ho andevo averiko indray mandeha ho fantarareo ny marina de hoana ozy izy ary marina manafaka anareo tsy ho andevo ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo zany hoe ny olona rehefa mahalala ny marina afaka izy fa ny olona rehefa tsy mahalala ny marina andevo izy azonao tsara ka ny zavatra takatsy ny olona de ny hoe diplôma mila mianatra be mba ho tafita vola mila manambola be entiko etsehana de mandeha fiainako tsara tare mila manao bogosgosy tsaratsara tare fa amizay mahazo vady vazaha amizay mahazo lehilahy tena mba mananonanina mila mietsiketsika ohatra zao amizay mba zany ny takatry ny olona fa ny olona tsy mahatakatra atao amin'le tontolo ara-panahy ary raha ianao raha miresaka za tontolo ara-panahy zany misy mime misy olona mimesy zany pasteur tsy ilany zany efa miteny aminao fa mily ianao tsy maintsy na tianao na tsy tianao tsy maintsy mila misy fotoana ianao mila mifamato so amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io de misy aretina pasteur mety efa nitetezanao professeur docteur hôpital clinique omby asa fa tsy sitrany fa mila teny avy amina mpanompon'Andriamanitra ianao de ho afaka eo mila kasika Andriamanitra ianao Andriamanitra mitsatsera de manjavo ny fivotosana ao anatin'ny tranonjanaka ao io i fivotosana ao anatin'ny mikibonao io firy mo pasteur reny zay tratrana kista sy fibrome reny fa oarinana teny ray mava fotsiny de mitsongoka de miaka afaka firifiny reny aretina hitatsika fijoroana vavolombelo leto reny amin'ny alalana vavaka sy tena taona mpanompon'Andriamanitra fotsiny hoe sitrana ianao tonga de sitrana ny areti-mavony misy olona teto amin'ity fandarany ty efa nijoro vavolombelo teto lehilahy anankiray zay tao anatin'ny 9 taona narary vavony 9 taona ngarangidina na tsisy masoandro miratra narary vavony ary na niaika tamin'ny fitsaboana zavatra kira ihany nefa nendrasany teny vavaka nataona mpanompon'Andriamanitra manjavony zany ianao tratrana blocage amina mariage io amina resaka fanambadiana nataonao daholo ny fietsiketsehana fa zao rava foana ny fanambadiana ravany efa manomana mariage zao efa sasany efa vita vody-ondry tampotampotra eo ny fotoana farany ravany fanambadiana ao amin'Andriamanitra mandamy manio ranabavy miezaka ianao manolakolaka ny volonao miezaka ianao manamboatra ny atsaratarenao miezaka ianao manamboatra ny risitsy mba ahitana hoe tena mba ahoana ny azahoana vady ary tena impiriny efa diso fa natenanana lehilahy ianao impiriny ary misy fotoana renao fa le hoe anahoana ndray ty farany ty ho raikitra sa tsy ho raikitra io pasteur mila teny ianao à travers analelan'Andriamanitra mila fahasoavana ianao avy any an-danitra mila fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay mipita amina mpanompon'Andriamanitra de mivah io mila raisinao ampinoana izany impiripiritsika nefa nahita olona tsy niteraka teto asinao tsy niteraka 10 taona ny fanambadiana 12 taona ny fanambadiana 15 taona le ankiray zay 20 taona fanambadiana tsy niteraka fa amin'ny alalana fahasoavana avy any an-danitra de miovatra amin'ny aparay rehetrarehetra ny anatin'ny tranonjanaka ho any de manomboka misy zavatra miforonao fa amin'ny alalana vavaka zay lazaiko anao hoe misy olona meme hoe tena fivavahana zany nge tsy hinanakanina any aminao mety tsy hinanana any aminao l izy mety tsy hinanana fa ho an'ny olona mino hinanany pasteur ary ao ambatiky ny ten'Andriamanitra firy reny hitatsika eto reny fa agagana hitatsika reny amin'ny alalana teny ianao nge rehefa hoe anatonany Jesosy zay ianao nge rehefa ivavahana zany pasteur vavaka zany tsisy ninina atao aminao ane akoatra ny vavaka akoatra na teny ianao zany tsisy hoe esorokely ny pataloha de zipo sy na piqûre aloha mais aloha ny vavahanao anao izy fa agagana sy na piqûre na ty ny fanafody hoanina maraina ataonao riva tsisy an'izany zavatra anankiray ihany teny aloka ny vavana mpanompon'Andriamanitra zay manao délivrance anao
afaka ianao zavatra raha ihany teny alokana vavana mpanompon'andriamanitra zay mitsotra anao de voata ianao ary ty mpanjaka ty natsapan'izany balaka ty mpanjaka moaba ty natsapan'izany paster fatany tsara fa ireo zanak'Israely reo tsy possible raha iadiavana amin'ny basy na tafondro na sabatra tsy possible ny andresenandreo zanak'Israely reo amin'ny alalan'ny iny izy ty fitaovam-piadiana fa fatany tsara hoe misy lelahany misy fahasoavana balama ny anarany atsovy lehilahy io atsovy balama io de io nataovy mitsotra io nataovy manozona fa zay vao ozon'io de vao ozona zay tsofin'io rano de vao tany fatatsy ty mpanjaka ty zany amin'ny alalany teny aloka vavan'io mpaminany io manova tantara fatany tsara hoe amin'ny alalan'io lehilahin'Andriamanitra io ary nataka-javatra io balaka io fa saingy nafinaritra moa de zao tsy navelan'Andriamanitra ozonina mihitsy ny zanak'Israely halleloja fa de nitsofina rano foana za te ilazananao ry havana malala tena fotoana goavana samy paster sady manentana fotoana lehibe am'sabotsabotsa a fotoana lehibe ity fotoana amin'ny sabotsy avy zao ty raha nisy mpamosavy zay nanozona anao tamin'ny alalan'ny teny na nisy raha iamandreninao zay nanozona anao tamin'ny alalan'ny teny nozoniny dadanao ianao tsy alambady mandrak'izay raha mbola zany teraka anao nozoniny reninao ianao raha mbola zany kiboko nipetrahanao raha mbola zany niteraka anao tsy mahita mangirana amin'ny fiainana zany ry nozoniny raha iamandreninao tamin'ny alalan'ny vavy ianao de vao ozona ary io misy heriny io misy ka misy heriny io le hoe raha iamandrenina nozona anao io fa mifofoy volo anao mbadika iny ianao zany ry havana ianao ry tanora aza miteny hoe inona koa na raha iko zay ozony dada any inona na raha iko zay ozony mamana ihany ataovy eo ka nga zany mahafaty ozona gama mahafaty io paster mety anao aty à l'âge de 18 ans na 20 ans ianao no ozon'ny ray aman-drenao fa mipoka io afaka 10 taona farafatarany iny ozona iny 10 taona après-any mirefitra eo amin'ny fiainanao raha tsy hoe eny eo io de mipetaka na afaka heritaona io farafatarany hoe afaka 10 taona zany hoe raha ela indrindry reny ozony reny de anatin'ny 10 taona raha ela indrindry fa mety ho heritaona io de mipetaka ray volana io de mipetaka herinandro io tonga de mipetaka heritaona io tonga de mipetaka mety nozonina mpamosavy ianao mifanambadiana sy mifiainam-pitiavanao misy vehivavy inge tenen'ny lehilahy zany efa tia be anao le lehilahy anambady anao tampotampoka eo tsy raikitra mifanambadiana reo fa nahita lehilahy tsaratsara ianao le lehilahy voalohany lasa tsy tianao satria mety efa hitanao problème miteny anao io lehilahy io vehivavy ianao raha manambady zany vehivavy ianao izy raha afaka anambady zany vehivavy ianao fa ho hitatsika eo le lehilahy io mampiasa force spirituelle maloto force asana devoly fa tena vehivavy marina ianao raha manambady eo ary impirimpiry nahita vehivavy ohatrany paster zao paster ozy izy nataony le lehilahy niaraka tamiko taloha zao ny teneny hoe tena vehivavy aho ny raha manambady eo fa zao tokoa paster tena tsisy makavady betabe ny olona tsatsa zany ary misy vehivavy miteny ala lehilahy ohatry zany ko lehilahy ianao raha ho tafavoaka am'izao izy zao famitahana ataonao zao lehilahy ianao raha ho tafavoaka am'izao fa manomboka eo lehilahy io fa bloqué daholo manambady de misaraka ary le vehivavy ndray manary azy le vadiny manary azy misy fotoana manko lehilahy no tena mpanary vady fa misy fotoana koa vehivavy no manary de tena rin'ny vehivavy izy ny asany tsy mandeha izy bokany tsotra ny fianakaviana nary azy fa tsarony le tenyle vehivavy niaraka tamin'ny taloha lehilahy ianao raha ho tafavoaka ka reny ozona vokatry ny teny nataon'ny ray aman-dreny ozona vokatry ny teny nataona mpamosavy ozona vokatry ny teny nataon'ny olona niaraka taminao taloha reny ozona vokatry ny teny nataon'ny manodidina anao tsisy mahafaka ny reny eto ambonin'ny tany raha tsy teny avy amina lehilahy misy fahasoavana raha tsy teny avy amina mpanompon'Andriamanitra avany an-danitra de misy fahasoavana mamahany reny paster tsy afaka izesy tam'izany ianao aza mizesy tam'izany hoe vitako tsy vita anao io paster mila mpanompon'Andriamanitra ianao hanampy anao ary mila teny ianao mila teny misy fahasoavana ianao amaha izany na eo amin'ny asanao bloqué eo amin'ny fiainanao bloqué ray manontolo tena coincé mihitsy
zaho ambola mamerina paster so de mba ity 1er décembre ity ao anatin'le hoe izara fahasoavana ho anao so de ity no andraisanao zay fahasoavana amatateraka ozy ny tenin'andriamanitra tamin'ny apôstôly izay vahanareo ety ambonin'ny tany ty vahana ny an-danitra de hovahana any an-danitra ary ninonina fehezanareo ty ambonin'ny tany de hoana ty fehezina ny an-danitra fehezana any an-danitra zay ny tenin'ny jesosy a tamin'ireo apôstôly reo zany hoe na i jesosy keo ra de nanome fahasoavana ho an'ny petera sy ny apôstôly hoe zay fehezinareo ty de fehezina any an-danitra ary zay vahanareo ty de vahana zany hoe nisy fahasoavana tamin'ireo apôstôly reo zay tsara marina fa ilain'izay pasteur ianinao matsiaro ohatra ny maisamaisa hatry ny fiainanao ilainao fahasoavana pasteur Alvarez marina de marina zay pasteur ary araka ny teninao teo hoe misy karazan'olona tokoa ny pasteur tsy tafavoaka mihitsy ny fiainany misy ozona mamatotra mihitsy amin'ny fiainan'le olona na amin'ny asa fivelomany zany misy karazan'olona zany tena tafakatra manana toerana ambony toerana tsara eo amin'ny asa fivelomany a fa no le ozona teo amin'ny fiainany a de tsy nasoana azy akory le toerana ambony misy karazan'olona nanambady mba nety any ny tokantrano tamin'ny voalohany mariazy tonga de mipopoka be mihitsy tena volo zany lany tamin'ny mariazy zany tena fianakaviany zany nanotra zany fiary zany nanao cortège zany fa napalahelo taty aoriana rava le tokantrano misy karazana ozona zay nanapotika an'le tokantrano ary zany any fa etra hoe balaka pasteur dia tsy vitany hoe te hanozona fotsiny fa nanao fanatitra mihitsy mba hanapotehana tanteraka hatramin'ny fakana le zanak'Israely hoe ndoranga torana fanatitra mihitsy ty zanak'Israely ty dia hopotehana soravaina ary tsy hamelana mihitsy misy karazan'olona pasteur efa nanao zay fomba rehetra mihitsy mba hatafavoahana fa misy mety nisy fanatitra tany ambadimbadika tany aloha tany pasteur fa zay mifamatotra amin'ny fiainan'ny olona io mety nataony ray aman-dreniny tany amin'ny razambe tany mety nisy pacte tamin'ny devoly tany mety nisy pacte tamina fanompo-tsampy tany aloha tany na am'izao fotoana zao misy zavatra naterin'olona mba nozonana amin'ny fiainanao de ianao tsy mety miteraka io ianao lasa ohatra miakatra any amin'ny tribonaly io foana fa eto pasteur raha tsy lehilan'Andriamanitra misy fahasoavana tsy afaka hisakana izay zavatra zay io zany tsy vitany fotsiny hoe malala olona ianao de misy vola ianao de mitsabo tena misy karazana aretina tsy hitrana mihitsy pasteur na ho any an-dafy azy ianao misy karazana olona tsy mety miteraka mihitsy na de ho any ampitan-dranomasina ary ianao hitsabo tena mba hiteraka fa mety efa misy zavatra mifamatotra tamin'ny alalana fanatitra tany aloha tany famatotra amin'ny fiainanao na amin'ny na ny famatoran'ny razambenao any lafiny ara-bola ihany koa misy karazan'olona manana vola 15 millions par mois pasteur miditra aminazy olona vitsivitsy kely zay tokantrano fa tsy mety mahidira trosa foana izy na de mandray vola amina millions centaine de millions dizaine de millions par mois azy satria misy iny misy fanatitra any ambadimbadika any zay mifamatotra manozona mitoy manozona ny fiainan'ny olona io eto moa pasteur dia ibalama zay nasina nanozona de sakana an'izay ozony fanatitra zay ka am'izao fotoana zao pasteur mila olo-pasoavana mety mifiainan'reto olona reto mety mifamatotra tamina fanatitra tany aloha tany na io tamin'ny razambe na io tamin'ny fanompo-tsampy misy olona hoe ohatra hoe pasteur makany amin'ny douane any izy makany amin'ny toerana fanaovana fanasinan'ny olona any izy de mitondra fanatitra mihitsy le olona mba nizonana an'le fiainan'ny olona ohatra hoe mitondra kolamena mitondra vola mitondra mamonomby mandatsaka na am'saviana le fiainan'le olona dio pasteur de tsisy hevitra mihitsy io taka raha tsy nijoro teo balama niaritra tamin'ny Israely any le ozona fa noho balama nijoro teo de le ozona vadika fitahina le izy ka mety misy karazan'olona mijery atsika am'izao fotoana zao a hoe maninona ary ty fiainako ty maninona ary ianao tsy miteraka maninona ary ianao miakatra tribunal foana misy karazan'olona mbola tsy niakatra polisy zany pasteur misy karazan'olona mbola tsy niditra tribunal zany mihitsy misy karazan'olona tsy hitan'izany hôpitaly zany tsy fantan'izany mbola tsy iza zany olona misy karazan'olona tsy niditra hôpitaly mihitsy fa maninona reo miditra hôpitaly foana fa maninona reo miakatra tribunal foana fa maninona reo manana olana arabola fa maninona reo korotana ny tokantrano ny olona rehetra ohatra ny eo ihany ny arabolany fa ny tokantrano tsy mikorotana fa ninareo ndray isaky ny miditra le vola mikorotana ny tokantrano fa maninona misy an'izany ndreo de misy zavatra mifamatotra amin'ny fiainanao ambadimbadika any ary izay ny ilana n'le lan'Andriamanitra teo zao balama pasteur izay namadika an'le ozona ho fitahina tonga ny fotoana am'izao fotoana zao pasteur amadian'Andriamanitra ny ozona rehetra ho fahasoavana ho fitahina ka mbola misy fanantenana ny fiainan'reto olona eto pasteur tsy hoe zao toerana misy anao zao farany azakivy ianao
aza kitraka anao hoe ahoana mety misy vahaolana ve mety isy fiafarany any ve ty problème lalovanao ty eny misy fiafarany io amin'ny fotoana ianao mandray an'izay teny pasoavandray amin'ny fotoana ianao mamitsora mpanompon'Andriamanitra teny ianao de mandray an'izay teny zay ianao tonga de isy fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao pasteur. Be da hoe ny fijonovavolombelona mahafinaritra pasteur fa mahafinaritra koa izy ambolohany fa lasa mahasosotra koa fiafarany. Misy fijonovavolombelona mahafinaritra mako ambolohany de mahafinaritra foana fa misy koa fijonovavolombelona mahafinaritra ambolohany fa mahasosotra ny fiafarany. Za zany ny any tena manahirana ny saiko sy ny foko be da be olona atonontonony manatona misy fotoana manatona izy tsy vonone vavaka zay fotsiny tena mahasosotra anazy fa za tena mitesa botsy ho avy zao ty pasteur tena ho an'ny olona mangetahita tena hivavaka tena mampana tena misy fahasoavana hipitany aminao fa le mahasosotra hoa ohatry zao hoe ibetsaky zay hitako zay pasteur misy gouvernement vitsivitsy efa fandimby teto amitsika teto tao anatina taona vitsivitsy tsy vitsy tamin'ireny ministre reny nanantona mialohana ministre azy azonao de olona ambonimbony izy fatapatatra ohatra hoe sénateur olona mba fatapatatra teo aloha ny tana de lehibeana district de ambonimbony de misy fotoana izy voaroaka tamin'ireny toerany reny de manantona anao de miteny pasteur mba hitao mambavaka tsofo-rano mba anafa za zao tena tsy anasa mihitsy fa io pasteur mahavarina ao ambadiky ny fametrahanao tanana sy fitsofanao rano an'ireny olona ireny tampotampoka eo le olona tonga de mahazo toerana goavana eto firenena misy ministre misy tonga de conseiller technique any primature misy any président maromaro le ministre zay etoko tsy maromaro vitsivitsy zany miambo ndray raha miteny maromaro fa vitsivitsy reo ministre mba tsy tenenako hoe maro efa tena tonga mangataka teny ohatry zany tsisy ninona tampotampoka eo voantso lasa ministre fa ny mampalahelo pasteur de zao adino zalahandriamanitra teo arina zay le ilazako hoe fijonovavolombelona tsara mpiandohany ohatra mampalahelo teo arina rehefa mahazo toerana izy adinony ianao ary adinony hatramin'Andriamanitra fa betsaka pasteur zay hitako zay ianao zany fantatry le olona zany ianao hoe mivavaka fantany koa ianao tena mivavaka ary fantany ianao enon'Andriamanitra vavaka ary fantany ianao misy fahasoavana de tonga avy any pasteur mba hitao mambavaka misy ohatry zao mba hitao mambavaka enonao moa de tsotra be tsy malala zay tsangara-petso fa ny anjaranao de mivavaka ho azy fa tsy vitsy hoa am'ireny nanatony reny pasteur ny lasa tonga de tampotampoka eo fa tonga de miakatrakatra fa io fotsiny mampalahelo rehefa azo andrala seza adinony Andriamanitra fa ny afotsiny zava-dehibe ho a ny mahafaly afotsiny kosa de hoe no ny tenina voakanao no ny tenina votsotrao no ny tenina ambaranao azy no nanianga ny fiainany zay mahafaly aho hoe tompo mivavaka ho azy na adinony ary ianao aterina na tsy tsarony ary ianao terina ary na adinony azy Andriamanitra de faly fotsiny hoe ianao mahatsiaro hoe nisy anjaranao izay no teneninao tamin'ireny olona ireny de niakatra izy fa tena hitanao hoe mariny io mariny pasteur fa efa nahita maromaro ihany zay reka tiako atongavana zany de tsotra be tena goavana ty resantsika te hoe izara fahasoavana ty goavany pasteur Alvarez ary no everiko fa tena olona maro vahoaka maro atsapa fahasoavana ao anatin'ny rehetrarehetra adolo tsika hivavaka de aveo meko ny filazana foy makasika zay toenjay programme zay pasteur ndawary makasiraka indrindra tompo tamin'izay fampianarana zay menao anay zay hoe nampianatra anay ny momba ny hoe herin'ny teny misy fahasoavana herin'ny teny misy fahasoavana herin'ny teny misy fahasoavana matoky araiky malalaka fa neo zavatra ianao ary tena nao zavatra ianao tahaka ireo olona marobe zay efa natsapa zavatra teo amin'ny fiainany miaraka taminao za mino fa mbola misy anjarany tsiraray avy ao arinan'izao fampianarana izao anjarany ty tokatrano ty anjarany ty lehilahy mijeriny zao fandarana zao ty anjarany ty vehivavy ty anjara fahasoavana ho azy zay efa nomanina ho azy mino zany tompo anjara voatendry avy aminao azy mino ahy
fa tsy ho diso anjara am'zany izao olona mijery an'ity fandarana ty zao hotahinao sady izy amin'ny lafindretra ary hoambinina amin'ny lafindretra makasitraka raha io amen amen zay paster fa de zavara tsotra ny lazaiko maika hitanao andriamanitra maika hitanao andriamanitra milohan'ity faranytony ty maika hitanao andriamanitra ary misy anjara fahasoavana izay zay mbola tsy noraisinao le izy nge paster efa ao fa mila doma izay fahasoavan'zay korotsaka eo fiainanao ary amin'ny alalan'ny teny zay aloko vavana mpanompon'andriamanitra amin'ny alalany fahasoavana zay nomen'andriamanitra amin'ny mpanompony no andraisanao izany rehetrarehetra izany tena goavana tsy ndriko kely any ny fotoana na de efa miverimberina eto ary sabotsy 1er décembre amin'ny 6 ora maraina titso zany hoe mivalo sasany de efa manomboka ny fiderana paster mivalo sasany de manomboka fiderana de amin'ny 6 izy io etsy amin'ny kianja be mamasina no anatanterantsika ny fotoana io pasteur Alvarez tainy tompotompo veloma tompo veloma tompo